Manona fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tafaraka indray tsika amin'izao vavaka izao dia hanao vavaka fifonantsika fandinihan-tena. Alohan'izay dia misy tenin'Andriamanitra izay vakiako ato amin'ny Isaia 7:20 andininy voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy hoe: indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Amen. Dia araka an'izany tenin'Andriamanitra izany tsika tsirairay avy indrindra fa zanak'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra amin'ny fanahy ny mpanazava isika, mampafantatra antsika izay mbola ataoko hoe atao hoe fahotana ao amintsika, na mety heloka izay mbola mety hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Andao hifona antsika ao an'Andriamanitra izay mety mbola hoe zavatra mbola mampisaraka anao amin'Andriamanitra ao. Tanany tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Mety nitaraina ihany ianao firy andro izay, na mety firy taona izay, na mety tsy haiko hoe firy volana. Mety betsaka ihany ny zavatra nangatanao amin'Andriamanitra, mety tsisy azonao izany. Hoy izy ianao fa tena marenina mihitsy ve ilay Andriamanitra? Sa Andriamanitra ve mety hoe tsy manana hery amonjenanao ny fahorianao? Fa zao ny tadidio fa marina ny tenin'Andriamanitra hoe ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Tokony andiny tena isika, so mbola misy fahotana miafina, mbola tsy nibebahantsika, so dia mbola misy zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra, na mety efa mibebaka tsika, mety misy zavatra fanaontsika, mety tsy misorandra rakonty tsika hoe anisan'izay mampiafina ny tavan'Andriamanitra amintsika. Manasa anao hiaraka hivavaka amiko amin'izao fotoana izao andiny tena hifona ny amin'izay rehetrarehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aleloia Andriamanitra, dia indreto tokoa izay Jesosy indreto izay Tompo fa ianao tokoa dia mahita anay tsirairay avy, ary niza izay miara-mivavaka amiko Andriamanitra amin'izao fotoana izao, na mandre izao vavaka izao, dia mino fa mifanahy masina anao ilay fanampanazava Tompo, dia hanazava izay rehetra mbola hefitrefitra rehetra ny anatinay ihany. Ampafantatra anay Andriamanitra izay rehetra mety mbola tsy araka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay Tompo. Ankehitriny dia fona ho anay tsirairay avy izay Tompo, mifona ho an'ny tenako ary mifona ho an'ireo olona tsirairay avy rehetra izay miara-mivavaka amiko amin'izao vavaka izao. Hitanao fitondran-tenanay tsirairay avy satria masonao dia mitsinjo anay Andriamanitra. Ny sofinao Tompo tena tsy lalo-dalovana fa mandre, eny fa na ny teny izay mety nandratra ny hafa, na ny teny lainga Andriamanitra, na teny firehariana, na teny fiebebona mety naloko ny vavanay, na fiteny maloto rehetra, ny teny tsy mendrika rehetra teo anatrehanao dia nydroenesinao izany. Hitanao koa Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra izay nataonay, na dia mieritreritra ry izay fa tsy misy mahita Tompo, fa ny zavatra rehetra izay ataonay any amin'ny miafina rehetrarehetra any dia hitanao avokoa. Ankehitriny izay dia hoentina eto anatrehanao Jesosy, fa tsy sendrasendra Andriamanitra, nitondranao anay tsirairay avy amin'izao vavaka izao, amin'ity tenin'Andriamanitra ity, fa mampafantatra anay ianao Andriamanitra, fa mety misy ny zavatra izay mbola tsy akasitrahanao amin'ny fiainanay, mbola misy hevitra mampisaraka anay aminao, ka izany Andriamanitra ny tsy andrenesanao vavakay, izany Andriamanitra ny tsy ahitanay ny tananao mahery izay miasa Tompo. Ka ankehitriny izay Jesosy amin'izao fotoana izao izay dia te hibebaka amin'ny fahotana rehetra izay vitanay, niza Andriamanitra, naiza misy azy amin'izao fotoana izao, dia mangataka amin'ny famindramponao, maka ny toerany tsirairay avy Jesosy, mifona eto anatrehanao ho an'izay rehetrarehetra mandre izao vavaka izao, dia kasiony fony aza velanao ho tafandromandry izy Andriamanitra, ary na dia tsy manapa-kevitra ry izy androany Jesosy, dia mino fa ianao Andriamanitra hitondra azy
amin'ny fibebahana, amin'ny fiakeikeloka araka ny teninao Andriamanitra. Fa izay rehetra mitsotra Andriamanitra ka mahafoy ny fahotana no ambinina Tompo. Ary sambatra izay olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Izany ny olona sambatra Tompo. Ka ninon'inona izay rehetra mbola fahotanay, ninon'inona izay rehetra mbola fahadisoanay eo anatrehanao, dia tena hifonanay sy bebahanay eto anatrehanao izany. Fantatray fa tsy misy heloka Andriamanitra ka hoe tsy hainao no manadio azy. Tsy misy Andriamanitra fahotana ka tsy hainao Andriamanitra no mandevina anazy, fa ianao ilay Andriamanitra mpamela heloka, mpamindra fo. Ka izany no antenainay amin'izao fotoana izao. Mamindraha fo aminay tsirairay avy Tompo. Hifonana eto anatrehanao izany. Ary mangataka aminao izay ny rany Jesosy Kristy hanadio anay tsirairay avy. Fa ny ranao Jesosy io dia mbola manan-kery mandrakizao anio izao. Ny ranao dia tsy maina fa mbola manan-kery afaka manadio anay tsirairay avy. Ary ianao nefa niteny any amin'ny Jaona 1:7 fa raha miaika fahotana izay dia matoky sy marina ianao ka manadio anay Andriamanitra. Ary manafaka anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, afao ny tsirairay avy rehetra, afao amin'izay rehetra manageja anay Tompo. Fa te ho afaka izay. Tena tianay tsy hisy hevitra mampisaraka anay aminao. Tena tianay hita amin'ny tananao miasa amin'ny fiainanay izay. Tena tianay hoe andre mivavaka izay ataonay isan'andro ianao Tompo. Dia makasitraka anao izay fa androany izany Jesosy. Dia raisinao ny fifonanay tsirairay avy. Dia makasitraka Tompony amin'ny famelan-keloko. Makasitraka Jesosy fa Andriamanitra marina ary Andriamanitra mahatoky ianao. Voninahitra rehetra dia atolotra ianao Jesosy. Amen, amen.